Papay manana effet antidouleur amin'ny lafiny hafa. Manampy ny olona amin'ny resaka maso miaro ny olona tsy ho constipé na fitohanana dia amin'ny resaka système immunitaire na ny fahatsaran'ny hery fiarovana ao anatin'ny vatany olona. Ny fisian'io vitamine C betsaka io dia manampy betsaka antsika koa amin'ny resaka souplesse sy ny lalan-drà. Koa vitamine A manampy ny olona amin'ny fanatsarana ny hoditra, manampy ny olona koa ho an'ilay olona misy masaka matetika ny vava, ny aty vava, fahasalaman'ny aty vava izany izay fantatsika fa ny olona rehefa ny aty vava ny tsy salama dia kozitina ny olona satria sakafo izy tsy tomombana fisakafoanana. Dia izany rehetra izany anisany manome an'izay filaminana, manampy ny olona amin'ny filaminan-tsaina, manala ny stress ny papay. Tsika vao navita ny fetin'ny taom-baovao sy ny krismasy, sakafo be ny olona mihinana hena sy sisa dia ny papay anisan'ny manampy ny olona amin'ny fanevonan-kanina.